toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Mahalala zava-miafina ianao olon'i Kristy. Mendrika nilaza zava-miafina Kristy ao anatinao. Tahaka ny voasoratra ao amin'ny Jaona 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa efa nanambady indimy ianao sady tsy vadinao ilay itoeranao ankehitriny. Marina izany voalazanao izany. Ary aiky izany ny olona iantefany. Araka ny voasoratra ao filazantsara ny Jaona 4:5 ny anaran'i Jesosy hoe ora vehivavy taminy tompoko hitako fa mpaminany ianao. Ankalazao koa fa Kristy ihany no lalam-pamonjena. Araka ny voasoratra amin'ny Jaona 4:4 amin'ny anaran'i Jesosy hoe hoy Jesosy taminy izao ny lalina sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Maneke ho fitaovana ampiovavony hafa. Vavaka isika. Ray eo, ampiasao ho sahilaza ireo zava-miafina ampahafantarinao ahy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-piaona tompoko.